fifaliana ho ahy ny mpitandrina solofiny ariny ranomarosaona miarabanareo rehetra zay manaraka ary koa miaino ny fandarana azo antoka ny fanavotana ao amin'i Kristy Jesosy zay manambara itorinany fanambarana fa efa ho avy Jesosy ka tokony hiomana isika. Zao fanambarana zao dia torina tokoa mba tonga antsika voamany atsentsotronao lanitra ary mba ho voninahitryandriamanitra rery ihany satria tenyandriamanitra no dinina dia hivavaka tsika. Saotra anao zay andriamanitra miramponao, saotra ny voasaovanao, fiadananao tanteraka amintsy avy, saotra ny anokafanao fo ampanao sainy olona rehetra ary koa anoizanao saina fahendrena fahalalana sametranao teny amin'ny vavako. Dia honao ny dera saotra ny voninahitra andriamanitra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta naovako zavavako zany, saotra andriamanitra. Amen, alleluia. Dia misaotra sy mankasitraka anareo rehetra koa zay manaraka zao fandarana zao satria zava-dehibe nambarinao nanambara fankasitrahana ianareo dia fahasoavan'andriamanitra io amintsika rehetra dia motanteraka amintsika amin'ny fikasany dia ny atonga antsika voaomana tsena azy mindraony lanitra ary koa anafiaina mandrakizay. Ary momba ny amin'ny arivo-taona maro ny olona no manambara fa hoe ny arivo-taona dia tsy hainy an-danitra fa eto an-tany ka tsara ihany ho dinitsika araka izay voalaza amin'ny baiboly zany dia anjarinareo mihaino na marina zany na tsy marina ka dia hodinetsika. Vakitsika aloha ny tenin'andriamanitra amin'ny Tesaloniana voalohany toko fahaefatra. Tesaloniana voalohany toko fahaefatra ny andininy 5:10 ka hatramin'ny 7:10. Zao voalaza ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny lanitra io hakan'ny olona. Amin'ny anaran'i Jesosy zao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavan'ny Tompo dia tsy mba hialoza efa-bimanitsy akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny feon'ny arkanjely ary ny tropotr'andriamanitra ka izay maty amin'ny Kristy hitsangana aloha. Hidina avy any an-danitra any Jesosy miaraka amin'ireo anjeliny mitsoka trompetra dia atsangana maty reo olombovonjy ao amin'i Jesosy. Zay no mitsangana aloha. Dia hoana ny toy ny 7:10 ary rehefa afaka izany dia sika izay velona ka mbola mitoetra no akarona hiaraka aminy hoeny amin'ny raony tsenan'ny Tompo eny amin'ny abakaboka dia hoena amin'ny Tompo mandrakariva antsika. Jesosy zany tsy midina ety ambonin'ny tany fa mijana eny amin'ny abakaboka eny amin'ny raona miandro ny olombovonjy ary reo olombovonjy dia hovana tsy mety maty tsy mety loha reo nitsangana tamaty miaraka reo olona mbola velona any Jesosy amin'izay fotoan'izay miandry azy araka voalaza ny Korintiana voalohany toko fa 5:10 ary andininy 2:10 ka hatramin'ny 3:10. Korintiana voalohany toko fa 5:10 andininy 2:10 ka hatramin'ny 3:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe indro zava-miafo no ambarako aminareo. Tsy hodimandry avokoa isika rehetra, tsy hodimandry daholo akory ny olona amin'ny fivian'i Jesosy. Misy mbola velona raha olona ratsy fanahy ary olombovonjy koa mbola velona. Ka ny amin'ny olona velona no resahany eto 2:10 fa vetivety ny ray mimpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovana isika rehetra fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty atsangana tsy ho loha intsony ary isika hovana fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafany tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafany tsy fahafatesana. Le vatana mety loha sy miara amin'ny fahafatesa zany a hovana tsy mety loha alohan'ny akarina ho any an-danitra dia ho any an-danitra zareo tsa fa tsy midiny eto an-tany Jesosy eo a fa miandry ary amin'ny abakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika ozy. Da ahoana ny toyany ahoana ny amin'ireo ratsy fanahy mbola any am-pasana jerentsika ny toyany amin'ny Apokalipsy toko fa 20 dia ny andininy 5 sy ny 9 hoatitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zany. Apokalipsy toko fa 20 andininy 5 sy 9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny sisa maty dia tsy mbola velona mandra-patapitra arivo-taona zany ny fitsanganana voalohany averiko no mandeha ary ny sisa maty dia tsy mbola velona mandra-patapitra arivo-taona zany ny fitsanganana voalohany. Mazava tsara ty Apokalipsy toko fa 20 andininy 5 ty zay mbola averiko fa mankinazy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe fa ny sisa maty dia tsy mbola velona mandra-patapitra ny arivo-taona ny ratsy fanahy zany tsy mbola mitsangana mandra-patapitra ny arivo-taona zany no fitsanganana voalohany. Fitsanganana voalohany zany dia ny olombovonjy lasa mankany an-danitra ireo ary fa lasa mankany an-danitra izy doana ny 9 sambatra sy masina zay manana anjara ny fitsanganana voalohany
reo tsy mba nana fahafatesana faharoa fahefana fa botsorin'Andriamanitra sy Kristy ireo ka iara-manjaka amin'ny arivo-taona. Zao tsara, iara-manjaka amin'ny arivo-taona. Reo olona lasa any an-danitra eo zany iara-manjaka amin'ny Jesosy arivo-taona any an-danitra. Ary voalaza eto amin'ny faheniny ty tsy samby rasomasina zay mananjara fitsangana voalohany. Hoavy Jesosy dia anangana ny olombo vony satria misy zany fitsangana voaroa. Reo tsy mba nana fahafatesana faharoa fahefana. Fahafatesana voalohany de zao fahafatesana iara miatra amintsika izao. Fahafatesana faharoa de fandringanana andraso fanahy. De mazava tsara eto zany hoe fa hopisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka iara-manjaka amin'ny arivo-taona. Miara-manjaka amin'ny Jesosy arivo-taona any an-danitra eo. Inona ny zavatra mitranga ety ambony tany mandritra ny arivo-taona? Rehefa hoavy Jesosy, de alainy ny olona hoany azy, maty atsangana ny mbola vela makany an-danitra. Ary sisa maty ny ratsy fanahy tsy mbola mitsangana, mbola hopasana ihany. De manaona kosa le ratsy fanahy mbola velona. Tesaloniana faharoa, toko faharoa, zao mivolaza ny amin'izy ireny. Ahoana kosa reo olona ratsy fanahy mbola velona amin'ny fiheverenan'i Jesosy. Tesaloniana faharoa, toko faharoa, andininy fahavalo. Amin'ny anarany Jesosy tompo. Dia aseho ilay tena mpandika lalàna zay ho levony Jesosy tompo amin'ny fofonainy vavany ary foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviny. Amin'ny fiaviny Jesosy de foanany ho levona daholo ny ratsy fanahy mbola velona. Iapatrapitra ty ambonin'ny tany. Ary manambara an'izany ny Isaia 1:24. Isaia 1:24 manamarina an'izany teny zany. Isaia 1:24 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo ary omeny rariny mpandefitra amin'ny tany, le ho any an-danitra eo zany. Hamely ny tany amin'ny sorakazon'ny vavany izy ary fofonain'ny morony nomonony ny ratsy fanahy. Foanany Jesosy amin'ny fofonain'ny vavany ratsy fanahy mbola velona amin'izay fotoana izay. Sisa maty sy mbola velona. Ahoana zany ny amin'ny tany amin'izay fotoana izay? Lasa ny-danitra no mbovonjy rehetra, ratsy fanahy izay ao pasy mbola tsy mitsangana, ratsy fanahy velona mbola foanany Jesosy amin'ny fofonainany ripaka. Zany hoe tsisy olona tsony zany ety ambony tany afa-tsy Satana sisa. Ahoana namporofonany zany? Voaverentsika indray ny Apokalipsy 20. Apokalipsy 20:1-3 amin'ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe aritako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra, nana ny fanalahidiny lavaka tsy hitanonoha sy gadra lehibe ny an-tanany. De ny sambotra lay dragona izy, de le menarana ela, de volo sy Satana zany, ka namatotra azy arivo-taona. De nanipy azy tao amin'ny lavaka tsy hitanonoha, ka nanidy zany. De nanisy tombokasety teo amboniny mba tsy amin'ny tany firenena maro intsony mandra tapitra arivo-taona ary fafaky zany de tsy mainty hovoahana kelikely aloha izy. Eto zany de manambara ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Fa aminanina moa de tandindona no aseho fanoarana. Mazava tsara fa le anjely midina vanday tsy izy fa manambara an'i Jesosy io satria fa aminanina moa de fanoarana natao. De voalaza fa nana fanalahidy ny lavaka tsy hitanonoha izy sy gadra lehibe ny an-tanany. Lavaka tsy hitanonoha zany de ny ty tanitsika ty rehefa tazanina ho any an-danitra satria rehefa avy Jesosy de tsy mazava tsy ny masoandro mambola aran-kintana, tazanina ho any an-danitra, ho any an-danitra lavitra be ny tany de ohatran'ny lavaka fijery azy. Dia tondra-gadra ahoana moa zany tondra-gadra eny an-tanany izy. De zao voalaza ny sambotra lay dragona izy de le menarana ela, ny devoly sy Satana zany, ka namatotra azy arivo-taona. Dika zay namatotro zany tsy hoe tena fatorona misala am'izao akory, fa zao voalaza hoe de nanipy azy tao amin'ny lavaka tsy hitanonoha ka nanidy zany, de nanisy tombokasety teo amboniny mba tsy amin'ny tany firenena maro intsony mandro matapika arivo-taona ary fafaky zany de tsy maintsy hovoahana kelikely izy aloha. Tsisy olona tsony ety ambony tany. Olombovonjy lasa ny an-danitra. Ratsy fanahy maty tsy mbola mitsangana. No ratsy fanahy velona amin'ny fivinjy foanany fofonainy vavany foanany tany. Tsy misy olona tsony ety ambony tany fa ny devoly sisa.
izy ary nofotany eo zay izy mahatonga zay voagandra tsy afaka makany an-danitra izy tsisy olona mihitsy ty ambony tany zay hoe hofotany fa rehefa tapitra ny arivotaona de tsangana matina tsy fanandao aloha jerentsika ihany hoe foana marina aveny tany Isaia voakitsika Isaia 3:10 ny 9 ka hatramin'ny 12 Isaia 3:10 de ny 9 ka hatramin'ny 12 voakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zany zao voalaza Isaia 3:9 ka hatramin'ny 12 indro avy ny andro hoy ave de loza sy fahavonirana ary firehetany fahatezerana anafoanana ny tany sy andringanana ny mpanota tsy ho eo fa nikitany lagnitra na dia ireo telonorevitra azy dia tsy hamirapiratra ny fahazavana ny masoandro maizina amin'ny iposahany ary ny volana tsy angarangarana ary hatsingeriko amin'ny tany rehetra izao ny faharatsena sy amin'ny ratsy fanany ny heliny ary atsatsahatro firerekany mpiavonavona ary aetriko ny fiavonavona ny papahory e zany tsy manambara fa foan'Andriamanitra ny ratsy fanany tombona ave zany Isaia 7:10 andininy 7 foana tokoa ny veny tany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Isaia 7:10 andininy 7 am'izany andro zany ny tanànany mafy de ho tahaka ny tany lao any anala na any an-tendrombohitra izay nilaozan'ny olona teo anolohan'ny zanak'olona Israely ka de ho foana ny tany ho foana ny tany am'izany fotoana any tsisy olona mihitsy satria lasa ny an-danitra lombovonjy rehetra ny ratsy fanahy maty tsy mbola nitsangana ny ratsy fanahy mbola vela foanan'i Jesosy amin'ny fofinainy vao any Isaia 4:20 de ho hitantsika am'izany ny fahamarinan'ny zatra voalaza ao amin'ny baiboly Isaia 4:20 andininy 1 ka hatramin'ny 4 Isaia 4:20 andininy 1 ka hatramin'ny 4 anaran'i Jesosy indro iave manafoana ny tany ka mala ho azy ary mampiohoka azy ka manely zay ponina ao aminy koa ho sahala ihany ny kanjo ny mpisorona sy ny vahoaka ny tompolahy sy ny mpanompo vavy ny tompo vavy sy ny mpanompo vavony ny mpivarotra sy ny mpividy ny mpisambotra sy ny mpisambotra ny mpampananina vola sy ny mpanina vola atao foana dia foana ny tany ary ho babona dia ho babona tokoa izy eo tranytsika de mahita fa mazava tsara ny tenin'ny voalaza sotramasina fa iave no efa ny teny mazava tsara foana ny tany tsisy olona mihitsy afa-tsy ny devoly sisa no manjakazaka sy mampahory ny olona zay zany voalaza araky voakitsika teo araky ny Isaia 4:1 ka hatramin'ny 4 mazava de mazava ny teny Andriamanitra ary voalaza ny Isaia 4:1 ka hatramin'ny 4 manao ny anaran'i Jesosy indro ave manafoana ny tany ka mala ho azy ary mampioka azy ka manely zay monina eo aminy hitantsika fa mivakiko teo fa iny te andininy 1 mihitsy zany de tiako ny enitsika tsiray avy andininy 7:20 sy ny 20 andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy rava de rava ny tany mitresaka de mitresaka ny tany mihorokoro de mihorokoro ny tany mivembena de mivembena tahaka ny mamo ny tany ka mampitsingevana azy toy ny fandriana mikantona ary mitambesatra aminy ny fadisony de potraka izy ka tsy ho tafarina intsony eo zany de efa foana ny tany tsy ny olona mitsingevaeva araky ny voalaza teo zava-dehibe ny afantarantsika izay zavatra zany satria maro ny olona no tsy malala
fa foana ny tany ary mandritsy ny arivo-taona zay bogady satana sy mahazo makany an-danitra izy tsy misy olo aty ambony tany maizina ny masoandro sy mazava ny volana mikitina tsy mamirapiratra de tahaka ny bogady izy rehefa tapitra ny arivo-taona de inona mitranka satria raha mivaky itsika atao amin'ny Tesaloniana fanany fantsotso tamin'ny fofona mivavany ratsy fanahy rehetra fa tapitra ny arivo-taona daona ny zavatra mitranga apokalypsy toko faharoapolo satria voalaza teo amin'ny apokalypsy toko faharoapolo andininy voatedy hoe rehefa tapitra ny arivo-taona de ovahana izy inona ny dikany zany hoe voahana izy vaky itsika ny le andininy voatelo hoe ny aminaran'i Jesosy Evanazarety andininy voatelo de nanipy azy ho amin'ny lavaka tsy hita nonoa ka nanidy zany de nanisy tombo-kasa teo amboniny mba tsy amin'ny tany firenena maro intsony maripatapitra arivo-taona tsy solatsina tomboankeny amin'ny fotany ao ary rehefa avaky zany de tsy maintsy hovahana kelikely aloha izy vahana ndray izy aloha afaka mitaka ina ny dikan'izany lasa misy pona ndray zany ny tany de manamara an'izay a ny apokalypsy toko faharoapolo any andininy fito apokalypsy toko faharoapolo andininy fito sy ny valo vakitsika aminaratsosy ary efa tapitra ny rivo-taona de voahana satana ho afaka amin'ny trano maizan'ny toerana ka ivoaka mitaka ny firenena eny avoazan-tany efatra de goga sy magoga mpanangona azy amin'ny ady tahaka ny fasiky ny ranomasina isany fa tapitra ny rivo-taona hitsangana maty daholo ny ratsy fanahy rehetra velona ndray zay zany ny fitsanganana faharoa izay le fitsanganana faharoa fitsanganana voalohany de ny olombovonjy fa fitsanganana faharoa de ny ratsy fanahy de ahoana ny zatra mitranka fa tapitra io arivo-taona io ny andininy voasivy ary niakatra namaky ny tany izy de nandidina ny tombony olona masina sy ny tana malala ary siafonidy avy any an-danitra ka nandany azy Jerusalem voa rehefa tapitra ny arivo-taona de midina avy any an-danitra araka voalaza amin'ny apokalypsy toko raiky amby roapolo andininy voalohany sy ny faharomana hoe ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao ah fa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina de tsy nisy intsony ary nahita fa indro ny tanàna masina de Jerusalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra vomona tahaka ny ampiakarina efa vomona amin'ny ango amin'ny vadiny ary zany de nidina avy any an-danitra Jerusalema vaovao de efa nahita iny satana miaraka amindreo ray voanitsangana tamy maty de miomana hanafika azay no mahatonga ny andininy voasivy io hoe ary niakatra namaky ny tany izy jerotsany io de nandidina tombon'olona masina sy ny tany mala anisy afonidy avy any an-danitra ka nandany azy raha mamaky tsara atsika de zao mivolaza eo amin'ny andininy fafito ary rehefa tapitra ny arivo-taona de voany satana afaka mitrano azy ny toerana ka nivoaka mitaka ny fireneny mivoazan-tany efatra de goga sy magoga mba hanango azy amin'ny ady atako mifasiky ny ramasina nisany tsangana maty daholo le olona ratsy fanany mikatrany amin'ny kaina katrany fivelan'i Jesosy tako mifasiky ny ramasina nisany goga sy magoga mifilazany azy jerentsika nge zany le goga sy magoga io efa voalaza melo amin'ny Ezekely izy io ka tsara mba hovakitsika io hoe hanafika ny tanàna malala ry zareo Ezekela valo amby telopolo de vakitsika aloha ny andininy voalohany ka hatramy fahatelo Ezekela valo amby telopolo andininy voalohany ka hatramy fahatelo de ahoana hitantsika le goga mavo amin'ny anaran'i Jesosy mana hoe atonga tamiko ny teniny avenana hoe ry zanak'olona mananyrifia any goga avy any amin'ny tany magoga zero tsara ao manrifia any goga avy amin'ny tany magoga izay mpanjakany rosy sy mahaseka ary tobala ary maminania ny hamelezana azy ka atao hoe zao no lazainy avy tompony tompo indro avy hamely anao aho ry goga mpanjakany rosy sy meseka ary tobala ary hitarika anao aho ka nisy masomby sy valanranonao ary ho entiko mivoaka ianao sy ny tafika ao rehetra de ny soavaly sy ny mpitaingina soavaly samy mitafiny marevaka i rehetra
dia olona marobe jereo tsara olona marobe mitondra apinga lehibe sy apinga kely ary samy tantsabatra eto zany de Andriamanitra mihitsy mitarika an'ireo monazy de toy atsika ny andininy siboka raiky amby hatramin'ny raiky amby folo tady alafika ihany tsy zao mbolazy aminaran'i Jesosy eny iakatra ianao ary ho tahaka ny avin'ny rivo-doza no iavianao ka ho tahaka ny raona anarona ny tany de hianao sy ny miaramilanao reketra mba amin'ny firenena maro zay miaraka aminao zao na zay ny avia tompony maro am'zany andro zany de hisy eritreritry hiditra ao an-tsainao ary amoro-kevidratsika ianao ka hanao hoe iakatra aho hamely ny tany zay misy tanàna tsy mimanta akanony zany mandry faizay sy mitoetra tsy manana ayay aho samy monina ao an-tanàna zay tsy misy manda na idy na vavahady izy reketra zao tsara zany fa nyhevitra hanafika an'le Jesosy vaovao izy araka mivoalaza eto dia mbola voakitsika ihany ny teny Andriamanitra ny andininy raiky amby roapolo sy ny roa amby roapolo vakeny aloha ny andiny eny amby folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary iakatra mieliny Israely oliko tahaka ny fiakatry ny raona hanarona ny tany ianao satria tahaka ny fasikin-dranomasina nitsany any amparany no ho tongo zany any amparany no ho tongo zany miditra Jesosy vaovao de amin'ny hevitra ny anafika ny Jesosy vaovao zareo any amparany no tongo zany mba ahafantaran'ny firenena asy rehefa miseho ho masina eo anatrehany aho amin'ny ataoko aminanao rigogo eny mety eo mitady anafika tokoa izy ary voalazy eto fa any amparany miseho zany de vaketsika ny andindraiky amby roapolo sy roa amby roapolo de iantso sabatra aho hamely azy eny amin'ny tendrombohitro rehetra ho iave tompo ary ifamely sabatra amin'ny namany avy izy rehetra zany hoe miady aloha zareo famelindray ary amaly azy amin'ny arety mandringana sy ny ra sy ny ranonorana manafitra ary ny avandra vaventy aho ary koa andatsaka afo sy solofara amin'ny miaramilany mba amin'ny firenena maro zay miaraka aminy aho misy arety aloha zany a fameliny zareo farany de le voalaza ary amin'ny apokalypsy hoe afo solofara no andevonazy hanadio ny tany io afo solofara io de zao voalaza amin'ny apokalypsy toko faharoapolo andininy sivy sy ny folo ary iakatra hamaky ny tany izy de manodidina ny tombony olona maro sy ny tany malala aby misy afo midina avy any an-dandraka mandany azy ary ny devoly sy namitaka azy de natsipy tany amin'ny fary afo solofara zany lay zay misy le bibidy sy lay mpaminany sandoka koa ary ampijaliny andro amanalina mandrakizay ireo eto zany de tsy jary mandrakizay barabatamitra satria raha izay de tsy Andriamanitra mindra fotokoa fa hodory sy olaviany izy reo manapofo zany apokalypsy raiky amby roapolo andininy telo andininy valo azafady vatsika aminaran'i Jesosy fa ny oso sy ny tsimina sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy mitsangajanga ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandangy rehetra de anana ny anjarany ao amin'ny faharimy rehetra afo solofara zany ny fahafatesana faharoa le afo solo fahafatesana voalohany zao fahafatesana miaritra amitsika zao mbola hitsangana maty am'fitsangana voalohany olombovonjy fitsangana faharoa ny ratsy fanahy fitsangana voalohany voana tsy mety loha ny olona mbola vela lasa fitsangana faharoa atsangana maty daholo ny ratsy fanahy rehetra zay sisa mantsy mbola nitsanga tamy amin'ny fiverenany Jesosy le vonitsy sy fofona avao ny amin'ny fiverenany atsangana maty daholo reny tahaka mifasikin-dranomasina isany midiny Jesosy vao ao daholo ny olombovonjy rehetra araka nyvoalaza ao amin'ny baiboly any vakeo tsara ny apokalypsy raiky amby roapolo de miomana hanafika an'iny Jesosy Satana sy reo miaramila any tsy fantatry rozy fedina ampiasain'zareo am'zany nahoana aloha fa de miola hanafika izy Satana fantatsika fa manidina azony atao zany manome fahefana ny olona de zao Andriamanitra ny mahalala ny zavatra ataony hoe iny izy hanafika ahoana
kanjo misy hafa vo any an-danitra mameno ny tany afisolofara mangotraka ny ranomasina de aony mamay tsy avy de maty avy hatrany akory fa arakaraky ny raha tsy nataony hijalinao amin'ny afo ady zay mangotraka ny rano mandeha ny afo ary magaga vo le afisolofara tsy mety matyn'le ranomasina vo mainky ary mampangotraka ny ranomasina de mijalijalao ary mandra matapitry ny heloko le olona hijalijaliany ao rehefa zany dia amboarin'Andriamanitra vaovao ny tany mbola ho hitatsika moa zay voalazany am' Isaia izy io famboarina vaovao mihitsy ny tany ao amin'ny Isaia 1:20 anao tany avakiko vetivety zay teny kely zay Isaia 1:20 2:23 Isaia 1:20 2:23 aminaran'i Jesosy fa tahaka ny landro vaovao sy tany vaovao zay ataoko no aharitra anatria akoho iave de toy izany ny aretan-tanako sy narinareo ary isaky ny voaloam-bola sy isa-tsabata de ho avy no firety akokony atria akoho iave any amy tany vaovao sy tany vaovao de ho avy ny olona mbola misy sabata rehefa voadio ny afo ny tany voadio ratsy ny tany rehetrarehetra voadio ny ratsy fanaly hatramin'ny devoly maty de amboarin'Andriamanitra tany vaovao sy tany vaovao de midy ny jery sy ny voany hoe tany vaovao dia mizatra mahafinaritra de zao mazava tsara ny teny eto mbola am'ty foana ary isaky ny voaloam-bola sy isa-sabata de ho avy no firetry akokony atria akoho iave ahoana moa ny afatarako zatra tsisy masoantsony aho fa misy fahazavana foana asan'Andriamanitra io Andriamanitra mampafantatsa amin'ny olo hoe volana voalohany zao volana faharoa zao volana fahatelo zao volana fahatelo sabaty zao asan'Andriamanitra io moa misy zavatra mangaga zay tsy hainy ave va zay le asan'Andriamanitra zay le tsy takatry ny saina ary matony ny mpisoratany ty anao tany vaovao sy lanitra vaovao Andriamanitra ary ahatro eny atre'Andriamanitra ny olona ary isaky ny voaloam-bolana sy sabata voaloam-bolany tia volana bibo zay misy mipasika de io fankalazana foana ny andro fahavoravona de fankalazana io isaky ny voaloam-bolana io voalaza amin'ny baiboly hébreu io satria mitiatsika de manao hoe isaky ny voaloam-bolana fa ny baiboly hébreu de any amin'ny andro mipasika mihitsy izy io volana voalohany ary isa-sabaty tsarovana foana reo ty ankalazany ary ahoana mahatonga an'izay asan'Andriamanitra mahafantarany olana zany hoe andro voalohany zao sabaty zao volana fahafito zao sy ndrehetrarehetra asan'Andriamanitra io moa misy zavatra mahagaga zay tsy hain'Andriamanitra va fa savan'Andriamanitra eo amitsika rehetra de mbo tanteraka amitsika fikasany dia manatsika hijeriny any hoe tany vaovao sy landro vaovao ivavako tsika sotranao zay Andriamanitra mamindamponao sotra ny fahasavanao fiadanao tantearovana ratsy ny tsiray avy de misaotra fa nysokafanao fompana ny sainy tsiray avy fa manjaka ny fotoana any an-danitra ny olo-mavonjy tapitra ny fotoana de verina ny mijery soe vaovao ndray de nitsangana matony ratsy fanaretraka ny fodorana de anao tany vaovao sy tany vaovao anao izay toerany famarina sy famasina ary ahatra mandrakizay ary isaky ny voaloam-bolana isa-tsabata de ho avy no firetra akokony atreanao de alohan'ny dery saotra voninahitra Andriamanitra milaza Jesosy tompo satria tsy maintsy tsarovana mandrakariva ny pasika fitsangany Jesosy tamy maty zay ny amin'ny volana voalohany ary koa ny sabata amin'ny anaranao Jesosy tompo naovako zavako zany saotra Andriamanitra amen alleluia veloma mandram-peona toko fa sao Andriamanitra amitsika rehetra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta naovako veloma mandram-peonao anao ndray amen